cuisine. Aty cuisine fandarana arainao eto amin'ny Aty radio amin'ny 6 ora isaky alahady maraina miaraka amin'Ravavy Soameva. Aty cuisine dia mazotomana tokoa dia mahafinaritra daholo. Tainto. Topatsika menakava, tainy topatsika rehetra anaty tokantrano. Ny fandarina aty cuisine izay iranareo Ravavy Soameva. Ity zany ny resety izay ataontsika androany iranareo Ravavy Soameva. Ny entrée moa salade légumes izy ity. Légumes rehetra izay tian'ny rehetra atao sautena amin'ny menaka na amin'ny beurre. Dia atao vinaigrette. Fa ny anaty moa les choux, carottes, haricots verts. Zany ny anaty. Dia izy origny dia manaraka laoka poulet au coco. Poulet au coco moa nalaina le poulet natao frire kely, natao lapoaly mba wisiwisy lokony. Vita zany iny reneny dia natao atao anaty vilany. Dia alohan'izy arotsaka anaty vilany aloha atao ny épices rehetra, atao menaka kely, andokisana ilay épices, atao carry, atao izay épices rehetra tian'ny eny dia afangaro ao izy izay vao arotsaka le henany le poulet. Vita iny zany afangarona tsara dia atao sira izay tian'ny eny, azadino zany le sira. Vita iny dia atao mangotraka tsara, atao masaka tsara dia avarina amin'izay le lait coco dia avela masaka tsara ny lait de coco miaraka aminy. Zay vao asorina izy rehefa vita iny. Raha hitan'ny eny fa kely loatra le lait de coco mety ampiana rano mamasaka azy. Dia iny zany izy dia natao kely olive noir na olive vert dia atao oignon. Rehefa vita zany dia efa masaka. Dia iny zany izy ao anatin'ny vilia. Dia ny deserantsika androany moa toy ny mahazatra ihany nanao crème kely za, crème vita amin'ny amin'ny inona ty, amin'ny crème vita amin'ny yaourt, fromage ary crème fleurette. Ohatra ny fanaovana andavanandro. Dia natao framboise, nafangaro amin'ny framboise zaraina roa rehefa vita. Ray atao nature, ray atao framboise. Tapatapana le framboise dia batena miaraka amin'ny anankiray dia izy zany na vita iny. Ity zany dia framboise tsotra. Ity zany izy nature. Ity zany le izy roa miaraka. Dia misy kelikely efa nanaratsika tety, lafarina fangaro amin'ny beurre, atody dia tapana amin'ny antsy raha tsisy ohatra ny cacapigeon kely reny izy zany. Cacapigeon. Vita zany iny dia nanao cocktail. Ity cocktail ity moa efa hitantsika andavanandro fa pastèque ity miaraka amin'ny natao citron kely, pastèque, citron, ananas. Dia nafangaro izy ireo natao cocktail sans alcool. Izy zany izy ataony eny siramamy izay tiavana azy dia tavanina. Dia vita iny nanao mangahazo manioc au coco, manioc râpé au coco. Râpéna zany le mangahazo roneny manioc zany râpéna. Vita râpé dia alaina ny anazy ataoko tsotsotra. Alaina beurre kely teo amin'ny 50 grammes teo angamba le beurre dia lait de coco 100 mg kely dia kely ny anaty. Dia vita ina nafangaro tsara atao lait de coco. Raha misy koa le coco avy râpéna igny mety atao ny anaty ao fa ny anaty tsy nataoko coco râpé ao anatiny. Dia ina afangaro tsara atao lait kely, ronono kely any amin'ny aky patisy. Anareo mahita an'io fa za aloha dia naka dia nataoko eto nena. Ity zany nenandro any ao amin'ny
aty patisy misy ny gâteau manioc râpé. Raha tia lalabebe koa mandeha any amin'ny page-ndrahavavy lovely. Ty zany tany aminy nakako tamin'ny aky patisy zany nakako ny dessert androany lalabazy. De zay zany rineny a. De mazoto homana daholo amin'ny alady manaraka indray. De veloma. Bye bye. Azadiny ny fandarana miaraka amin'ny Aky radio miaraka amin'ny Andramo Kazahao isaky ny 21h eto France. De veloma finaritra tompoko amin'ny manaraka indray. Bye bye.